Azatsika ary hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra raha eo Andriamanitra Abrahama ianao Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba. Atolotra ianao ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Amin'izao sabata izao Tompo titianainy misaotra anao sy mankalaza anao sy manome voninahitra anao satria nontantananao indray izay nandritry ny herinandro iny. Narovanao tamin'ny loza sy ny ratsy sy ny aretina rehetra. Ary dia tonga soamatsara eto amin'ity toerana ity hanompo sy dera sy hankalazanao. Karaka ny baikinao Jehovah ao izay manao hoe aoka tsy misy iseho foana anatrehako, tsy mitondra fanatitra ny olona. Vaoka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, arak'izay fanambinana nomen'Andriamanitra azy. Ka dia entinareo ny fanatitra sy mifafolo-karena amin'ny trano firaketako mba hasiakaninao. Ary izaho toetra amin'izany aho hoy ianao Jehovah tompony maro, raha tsy hovako ny varavaran'ny lanitra ka androtsako fitahina fiainam-biampo anareo. Ary dia asiako teny mafy ny valala, tsy hanimba ny vokatra reo dia avanimbony voalopoka reo. Hoy ianao Jehovah tompony maro. Eny Andriamanitra nitondra an'izany tokoa izao fiangonana izao, araka n'izany baikinao izany. Koa dia matoky izay fa hisokatra ny varavaran'ny lanitra ho an'ny vakanao tsiraray avy, ho an'ny isa-tokantrano tsiraray avy, hatramin'ny kely indrindra ka ny lehibe indrindra, ka dia hirotsaka amin'ny tafitafy tokoa izany fitahinao izany. Amen. Dia asianao teny mafy tokoa ny valala Jehovah ao, ireny valala izay afafin'ny olona, afafin'ny Satana. Ka dia manakana ny fitahina tititra amin'ny tokantranonay, manakana ny fidiram-bolanay ka tsy mahatateraka ny fitahina avy aminay. Dia asianao teny mafy tokoa ny ireny ka dia tsisy hakitika ny fivelomanay, tsisy hakitika ny fidiram-bolanay. Ka na dia tsy mananasa ary dia omenao fidiram-bola Tompo, satria efa teny fikasana nomenao ny voakanao izany. Koa dia tsoarana ianao ny anaranao magaga Tompo, ka dia mbola hiasa amin'izao fiangonana izao hatrany ny fahasoavanao sy ny fitahinao fiainam-piampy. Da io ny voakanao izay tsy mba nanan-katolotra koa. Ary iza vela hipitrapitra Tompo ny zanakao, ka ho latsain'ny fahavalo. Anao hoe aiza ny Andriamanitra anareo? Nahoana ny tsy mitahy? Izay izao tsy mivavaka, izay izao tsy manompo izany Andriamanitra anareo izany, tsy manompo izany Jesosy nareo izany, ko nahoana izay no ambinina sy tahina? Fa aiza anareo? Dia aseho Tompo fa misy Andriamanitra velona ao, ka dia amaly izany fiantsinana ataon'ny jentilisa izany ianao ka mba hivoaka mpandresy koa ny voakanao tsiraray avy. Dia hideranao amin'ity toerana ity isan'andro isan'andro ka anao hoe lehibe anao Jehovah ka dederaina ny anaranao. Dia mitenena ary Jehovah amin'ny afatra amin'ny alalan'ny vakiteny soratra masina izay nivakiana teo, fa mihaino indray ny fiangonanao. Mianaran'i Jesosy ilay maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany, ho azy eny ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana isaorantsika an'Andriamanitra, miarabantsika rehetra voaka an'Andriamanitra eto fary no mivoaka indray ny afatra maneran-tany. Androany ny voalohany ao antsika amin'ity taona ity raha tsy diso eto amin'ity toerana ity. Efa misasaka ny taona vao afaka mifampiaraba tratry ny taona antsika eto fary, tonga amin'ile hira hoe lavitra kaiky ny eto fary. Kanefa na izany azy dia mbola ao anatin'ny fisasahan'ny taona dia mifakaitatava ihany tsika. Mahafinaritra mahita antsika voaka an'Andriamanitra rehetra mahafeno trano, mbola dika izany hoe mbola miorona ny voaka eto fary. Nanana faharetana tokoa tsika fa tao anatin'ny 12 taona antsika izany niaina tamin'izay tsy fahampiana tao amin'ny lafin'ny zava-maneno hoe ankehitriny dia hotokanana androany ny zava-maneniko dia hoderaintsika Andriamanitra mena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tsy adino koa ny miaraba reo voaka an'Andriamanitra rehetra. Ny voaka an'Andriamanitra rehetra eran'ny Madagasikara hatraty ampitan-dranomasina izay manaraka tsy tapaka koa miandry fatratra ny afatra avy etỳ Madagasikara hoe inona indray ny vaovao avy ao Paris ao. Ka dia ho ampitaina ny afatra mianga avy etỳ à Paris, Paris zany ny afatra. Ka dia rehefa nandeha filazana tamin'ny radio dia efa nisy nanontany hoe ay any Paris nareo nitondra afatra amin'ny sabata? Ie, any Paris zay nitondra afatra ny sabata. Dia tonga afasoa ary bon voyage, dia isaorana Andriamanitra fa tonga soamatsara eto Paris zay hitondra ny afatra ho an'ny voaka an'Andriamanitra rehetra. Halleluja.
betabe ny vaovao ary tsara ihany a no iresahana azy satria miazakazaka dia miazakazaka ny fotoana efa 2 volana eo sisa dia igadona ny 20 taonan'ny radio fanambarana ary hita fa samy efa miomakomana daholo isika ny amin'io fotoan-dehibe io koa indrindra fa itsika avy ety amin'ny faritany izay maro no tsy mba nanana tombotsoa tamin'iny 20 taonan'ny fiangonana iny mba naniry ny amonjy ny fotoan-dehibe tany collegium kanefa dia noho ny tsy fampina milafin'ny entimanana dia tsy afaka dia lasa nanao fiangonana taty toerana ihany dia niandry ny vaovao avy taty Antananarivo vaovao avy any Antananarivo any hoe nanahoana niako ny 20 taona tao koa ny sasany moa tratra an'iren'le fampitahorana nataon'ry Lucifer sy ny dragona sy ny devoly sy ny maramila an'ireny hoe tandremy fa isy bomba ipoka aho dia misy ny fianakaviana ray misy 12 izy dia ny 2 ihany nandeha fa ny 10 ny janona hoe raha sanatrika misy bomba mipoka tokoa dia mba ny 2 ihany ny maty fa itsika 10 mianaka dia mba handevona ny anankiroa ka dia aoka tsika tsy handeha amonjy any amin'ny collegium fa ndrao dia maty any aby tsika mianakavy raha mandeha any ka amin'izao zany a dia mba ny 10 indray no handeha fa ny 2 dia hijanona ao an-trano indray a ka raha misy bomba mipoka any dia mba ny 10 indray no maty fa ny 2 indray sisa tavela ao an-trano zany amin'ity indray mitoraka ity ka dia zay matahotra bomba moa zany dia tsy mamonjy any indray amin'ny fotoana io satria fampitorana lefa ny devoly dia maro ny sakatsakana rehetrarehetra fa amin'ity indray a dia fa kely sisa ny fotoana ary efa samy miezaka daholo ny antoko-pihira ny tsiraray avy efa manao ny fanamiana efa voavadika bleu roi sy fotsy tsara dia ny olona koa efa maro koa ny efa manao ny azy efa mivadika bleu roi eto tonga eto Farihy zao dia efa mena valopy hoe mba anao ezaka ny chorale fa anao n'le tenue vaovao dia manana mizara valopy tamintsika hoe mba fandraisana anjara dia reny valopy zaraina reny fandraisana anjara mba ataon'ny fiangonana fa ny fiangonana koa efa misy rakotro ny fiangonana koa mba handraisany anjara koa anampiana ny antoko-pihira izany a mba hanana ny tenue vaovao efa tsara dia tsara mihitsy ny hira ny antoko-pihira ny entraîneur anareo koa moa entraîneur professionnel maro be ny fiangonana nakan'io entraîneur io sahala amin'ny hoe ekipa na mpanao football anankiray manafatra entraîneur dia izy entraîneur hita hoe fa professionnel dia alaina ry izy rehefa mahay tsara ny joueur amin'ny ekipa anankiray a dia lasa indray izy mifindra amin'ny toerana anankiray indray dia efa mahay tsara indray ro mpanao baolina reo a dia misy miantso indray sy mba maka anaiza aty fa aminay aty mbola tena kadratraka daholo ny feo dia tonga indray izy dia rehefa mivoaka avy eo izy dia feo boromalala daholo zany l'olona koa araky ny efa lazaina dia efa miezaka manao ny etolona zany fa misy ny sasany mbola eo ampanjairana azy mpiarakarana azy misy moa ny sasany dia hoe zay dia amin'ny ora farany mihitsy eny amin'ny collegium zany hoe ny aladiny collegium vao hivadika bleu roi ny anina fa mbola any amin'ny mpanjaitra izy hatramin'izao ka dia mino a fa ny mpanjaitra dia avitan'io alohan'ny 5 coups fa tsy hoe ahoana olona ity hoe tena tsy vitan'le mpanjaitra le izy fa raha pitso alady le izy no vitany a dia raha pitso ahakazy dia anaovako amin'ny omaly sabata eny amin'ny collegium zany a ilay robe zany ka iny le zava-manitra vidina sabata ariva dia amboarina amin'ny zoma ariva zany mahereza lolona tainy tomponareo fa dia mba hivoaka mpandrisatra any amin'izany azakazaka zany fa azakazaka no ataontsika ary zay koa moa nivaky teny eto ka dia mahafinaritra zany mandeha dia mandeha ny asa ny fiangonantsika ary tsika eto Farihy koa dia ao anatiny manorona fiangonana ny eno ihany le mpivavaka teto mba mivavaka saika le fiangonana foibe maneran-tany foana ny vavahany zareo fa adinony zareo ty fiangonana eto Farihy ity fa eto koa anorona fiangonana koa ny eto ry zalahy aza adino mibavaka koa fa anorona koa ny eto ary efa nanietreritra tao dia efa napitaiko tamintsika moa izy raha manorona ny fiangonana eto tsika satria zao tsika eto Farihy fotsiny tsy paroasy tsinitsiny efa hatrany tokotany efa feno dikan'izany raha anao nyty fiangonana ity tsika zany dia mbola tsy maintsy atao lehibebe ary raha kely ny tany dia asiana balcon indray zany ato anatiny dia amin'izay mba misy idiran'ny avy any ivelany
fa tsy dia tsika ato anatiny ihany no hivavaka ato fa mba misy hidirany avy any velany mba ao koa itsika mbola hiteraka satria maro ny taranaka dia mba haniriana any mba isipetrahany zanakitsika koa fa tsy dia hanao fiangonana tsika dia hoe oatsika mianakavy ihany fa io ny isatsika dia atao voatra n'io ny habe ny fiangonatsika fa mba mieritreritra ny lavitra hoe tsika mbola hiteraka fa mbola misy hafa firenena koa any mbola hotson'Andriamanitra hiditra ato amin'ity fiangonana tika dia fa mba manomana toerana ho azy ireny isika tsy hotsika eto fary ihany miresana amin'izany fa hoatsika izay manangana fiangonana rehetra miheno zay toriteny zao dia eritrereto hatrany zay aza mieritreritra hoe zay telopolo ty ve na zay roanjato ty na zay telonjato ty dia hanao fiangonana lehibe mazaka olona 500 na 2 na 3 fa eritrereto fa raha io fiangonana foibe maneran-tany io dia raha vita zany dia tsy hopotika eo anaty 500 taona na 10 taona ary mbola ho eo raha ny habeny sy ny amafiny dia eritrereto hoe nitaranaka manam-patonga an'izany vanim-potoana zany efa mety efa firy ny voaka an'Andriamanitra amin'izany raha mbola tsy tonga Kristy dia tahaka izay koa zany tsika mba mijery lavitra any amin'izay fa andehantsika hiditra ny amin'ny hafatra androany ny hafatra nyrenesitsika ato dia miresaka ny amin'ny Jakoba tantaran'ny Jakoba hatrany amin'ny Genesis io manam-patonga aty amin'ny Romanina araka ny vakitentsika amin'ny perikopa tao dia miresaka an'izany taranaka izany ka hojerevantsika ny filarana sy ny fizotron'ny tantara sy ny fiovany izany tantara sy izany taranaka izany nanomboka tany amin'ny Jakoba tonga teo amin'ny Kristy hatramin'izao vaninandro misy atsika izao fa raha jerevana ny fototra izy dia ny hoe ny fiainana mandrakizay hoe ahoana no hatonga ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay na avy amin'ny andro hafatesako ka dia efa mba voaomana alohan'ny hafatesako ny fiainana mandrakizay ka raha tonga ny fotoana fitsanganana maty dia hitsangana any amin'ny fiainana mandrakizay fa tsy any amin'ny fanamelona mandrakizay fa raha tomoka mbola hiatrika velona izany fiavian'ny Kristy zany dia efa mba fantatra koa ny toerana misy hafa tsy ho levon'ny fofonay ny vavany amin'ny fiaviana iny fa hitsena hiakatra eny amin'ny raon'ny lanitra hitsenan'ny tompo ka hiara-manjaka amin'ny arivo taona amen dia andao roa jerevantsika ny fandehan'ny tantara satria ny fotoanantsika dia miazakazaka ary tsy ny fotoana atao am-piangonana ihany fa na ny fotoana amin'ny fotoana azy satria dia eritrereto hoe misasaka sady mitaona izao ary efa ho hery taona sady ny fanamariantsika ny faharoapolo taona ny orenan'ny fiangonana hitanao mihitsy hoe miazakazaka dia miazakazaka tokoa ilay fotoana izany ka ho fitiniko kely aloha ny tantaran'ny Jakoba amin'ny vakitentsika tamin'ny Genesis teo tsy dia hijanona lava ao tsika fa ho fitinitsika fotsiny lizy hoe inona moa ny zavatra nitranga tamin'ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra raha niainga avy tamin'ny Abrahama izay niteraka an'ny Isaka ary Isaka niteraka an'ny Jakoba sy Esau avy tamin'ny Rebeka izay vadin'ny Isaka zanaky Jakoba lahy zanaky Abrahama lahy dia Isaka izany ao amin'ny Genesis toko fa 5 Genesis toko fa 5 vakitsika manomboka ny 9 ka hatramin'ny 7 zany tsy maninona hatrany amin'ny 13 mba anohizantsika ny fanazavana zany ary zao ny taranaky Isaka zanaka lahin'ny Abrahama 7 zany amin'ny Genesis toko fa 5 amin'ny Esau sy Jakoba 9 ary Abrahama niteraka ny Isaka ary efapolo taona Isaka raha napakatra any Rebeka zanaka vavy Betuela Siriana avy tany Mesopotamia sady anabavin'ny Labana Siriana ary Isaka nangataka tamin'i Jehova ho an'ny vatany satria momba izy ary noenon'i Jehova ny fangatany dia nanananaka Rebeka vadany ary nifanosika ny zazakamba natao kibony ary hoy Rebeka raha izao nahoana re ano dia mbola velona dia lasa nanontany tamin'i Jehova izy ary hoy Jehova taminy firenena roa no ao kibonao ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao am-boakanao ary nivahoaka iray toko hahery no ny ray toko ka ny zokiny anompo ny zandriny mariako tsara foana zany fa io zany ara-tantara tena mahagaga mihitsy amin'ny tantaran'ny zanak'Andriamanitra hoe
ny zokony ozy izy anompony zandriny. Dia hitantsika koa ohatrany amin'ny taranaka Josefa koa, ny zokony ekoko ny lohan'ny zandriny, ny zokony angataka amin'ny zandriny, amin'izay faralahandro foana zany. Dia za koa mahita an'io amin'ny tantara ny fianakaviana koa ao aminay, zany faralahy. Fa dia ara-baky teny tokoa io amin'izao fotoana zao. Fa tena mahagaga le zavatra resahan'Andriamanitra. Dia toizako koa le izy 420 ary rehefa tonga ny andro aterahany, indreo ny zazakamba natao kibony, dia teraka ny voalohany ka mena ary tahaka ny kapoty ny volombiby ny tenany rehetra dia nataony hoe Esau ny anarany. Ary rehefa afaka zany dia teraka koa ny rahalahiny ary ny tanany ny azo nanombylahy tongotra Esau dia nataony hoe Jakoba ny anarany. Ary 80 taona Isaka tamin'ny terahany azy miralahy. Dia nitombo ireo zaza reo, ary Esau lehilahy nahay niaza dia mpianefitra, fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra anday. Ary Isaka tiany Esau satria nakafy ny azany, fa Rebeka kosa tiany Jakoba. Zay zany izy mivady, izy mivady dia ny lahy tiany Esau, le nivoaka voalohany lahy matoko, fa le vadiny indray le zandriny indray ny tiany kokoa. Dia jerevantsika ny akon'izay fitiavana zanaka ao amin'ny tokantrano zay hoe ny anahy iry ny tiako, dia ny anankiray ny anahy iry ny tiako. Dia sahala amin'ireny ray aman-drenireny koa manontany ny zanany, iza ny tianao, dada sa neny? Dia sahirana ny zaza. Dia ndray sasany hoe na neny ny tiako, ny anankiray na dada ny tiako. Dia sasany hoe samy tiako daholo. Dia eto indray ny ray aman-dreny hoe tiany ihany tiako, ny lahy manao hoe tiany tiako Esau, ny vavy manao hoe i Jakoba ny tiako. 20 ary nandro hanina Jakoba ary sendra avy tany an-tsaha Esau ka reraka. Dia hoy Esau tamin'ny Jakoba, mba nimezo aho hoaniko ny mena. Dia io mena io fa reraka aho, zany nanaovana ny anarany hoe Edona. Fa hoy Jakoba, amidio amiko ary aloha ny fizokianao e. Dia io kosa Esau, zindro faty ihany aho, ka mahasoa inona moa izay fizokiana. Ary hoy Jakoba, mianinana ary amiko aloha e. Dia nianina tamin'izy ka dia namidiny tamin'ny Jakoba ny fizokiany. Ary Jakoba nanomeny Esau mofo sy voanemba masaka, dia nihinana sy nisotro izy ary niany ka lasa nandeha. Zany nanaovana ny Esau hoe, zany no nanamavoan'ny Esau ny fizokiany. Zay zany raha jerevana ny resaka tantaran'ny Esau sy Jakoba, zanaky Isaka sy Rebeka, izay vehivavy voalaza fa hoe tsara tarehy. Dia tonga amin'ny Genesis 7:20 tsika. Rehefa tonga eo tsika dia nivaky tenin'ny perikopa dia hoe tonga i Jakoba nitondra ny sakafo teo nolohan'ny Isaka rainy, efa jamba tsy mahita ny masony, dia nanomeny any-py araka ny tenin'ny Isaka rainy, dia nitsodrano an'ny Jakoba. Kanefa ny mena ny afatra izay omena ny tsodrano andeha ikarakara sakafo omena ny Isaka ray dia Esau. Nisy rangan-davatra izay nifamadika tao izany. Inona le izy? Genesis 7:20 dia ny voalohany sy ny manaraka. Ny fitaka nataon'ny Jakoba azohony tsodrano ny rainy. Nahoana moa Jakoba namitaka ny rainy azohony le tsodrano? Avy aiza ny toromarika? Mandeha nivaky teny. Dia ny voalohany, rehefa antitra Isaka aripahana ny masony ka tsy nahita dia niantso any Esau laha matoa izy ka nanao taminy hoe anaka. Ro izy taminy kosa ty aho dada, ro izy indro efa antitra aho ka tsy fatoro izay andro hafatesako. Ko ankehitriny masiny ianao alao ny fitifiranao dia nitrana ny tsipikanao sy ny tsipikanao. Ary makanesa any Isaka iazao aho, ary ianao voany-py aho arak'ilay tiako ka into ty amiko hoaniko, mba hisitroany hitsofa ny fanahiko rano anao dia tsy mbola maty aho. Manavatra tsika ray aman-dreny koa zany, indrindra fa ny ray mpianakaviana. Rehefa hitanao fa miantitra ianao, efa misy saozanina, efa miareraka, dia mba hatsovo koa ny zanaka hoe aiza ny zanako lahy, aiza ny zanako ato trano ato, mba ho tsofina rano, fa tsy fantatra zay andro hafa tesako. Tahaka zany koa na reny mpianakaviana koa azo natao koa mba mitsodrano ny zanany rehefa etiny fefa ho faty izy. Za dia isaorako Andriamanitra
fa dia mba nahazo an'izany tamin'ny bebe Rafara izay nitaiza sy mikolokolo nafarana avy tetỳ Antananarivo efa kaiky ny andro hafatesany fa nanafatra izy hoe mba asevo mba mamonjy azy ilay zanany fa sao dia tsy mahita azy dia nandeha tokoa efa tsy mahatsangana ntsony le raim-pianakaviana nitonga iny dede kely ho tsofina rano dia izy hoe tsy fantatro izy na mbola hitanao na tsy hitanao intsony anaka fa maka rano amin'zingy ianao fa mahitsodrano anao alohan'ny alako amin'ity tany ity dia nitsofiny rano tao tokoa ny zanany ary rehefa vita zay fitsofany rano izay dia nisaraka tahorinan'izay satria mbola tsy maintsy mianatra le zaza dia ray volana tahorinan'izay fitsofany rano zay dia nodomandro tokoa ilay renim-pianakaviana zany hoe ara-baiboly ihany zany nataon'ity renim-pianakaviana ty na dia tsy nahalala zany soratra masina izany izy raha ny fahafantarako azy tsodrano ny zanany ary zava-dehibe tokoa zany tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny izany na andeha hianatra ny ampitan-dranomasina ny zanaka dia tsodrano lehibe nomeny ray aman-dreny na ara-nofo na ara-panahy andeha hanambady ny zanaka dia tsodrano lehibe nomeny ray aman-dreny ara-nofo na ara-panahy ary ilaina satria zava-dehibe izay tsodrano izay ho amin'ny zanaka avy amin'ny ray aman-dreny ary izay tsodrano izay dia mitovy amin'ny ozona ihany koa zava-dehibe koa fa dia miantra amin'ilay zanaka tokoa ny tsodrano ary mbola miantra amin'ny zanaka koa ny ozona zany hoe raha tsy tsodrano zany ny azonao dia ozona fa tamin'ny andro taloha zany dia ny hoe ny omena tsodrano aloha dia tsy maintsy ny lamatoa ny omena azy fa tsy ny zandriny manarakaraka io dia izany nampatonga ny Isaka nylazany tamin'ny Esau hoe ianao ny zokiny aka dia anao vanim-pia fa hitsodrano anao fa tsy fantatro zay andro afa tesako tsy fantatra zay andro afa tesany rehefa tonga amin'ny fanterana zany dia nandeha tokoa ny resaka reny Rebeka reniny zany resaka zany dia niteny tamin'ny Jakoba zanany izy hoe zay nyresahan'ny dadanao teo fa zao malakilaky ianao andany ianao maka zanak'ondry maka zay nafao dia hoe toty anaovako sakafo dia hoe ao amin'ny rainao ataoko sakafo hanim-pi matsiro mihitsy hoe to amin'ny rainao dia ianao nitsofiny rano fa Esau mbola lasa ny azy zany mbola haritra iny vao tafaverina dia normal koa ny an'ny Rebeka satria zao ny an'ny Isaka Esau zany anao izy nitiny kokoa noho ny Jakoba fa ny an'ny Rebeka indray Jakoba indray nitiny noho ny Esau dia ity renim-pianakaviana ty zany nisy afetsifetsena tao aminy tao hoe ny zanako ty nitiako fa dia zao andany ianao makany dia azonao le fitsofan-drano an'le avy amin'ny dadanareo dia Jakoba moa nyteny hoe ka ahoana ozy izy ka tsy hohainina be ao ary ohatra makany zaho ozy izy tsisy volo mihitsy nefa Esau volovoloina daholo ka raha tsapainao ny tenako hoe ahoanao tsapaiko tsisy volo amiko dia ahoana tsapainao ny tendako ahoana ny fofona ny mety fatany ihany tsy problème zany ozy izy fa misy teknika anaovantsika an'izany asiana volon'ondro fotsiny amin'ny sandrinao iny dia raha mitsapa iny dia inona sy tsapainy dia tonga dia ndeha maheno io izy dia tero ny sakafo fa raha vao tsy azanao dia vitany ianao fa zay ny atao dia nanaiky tokoa Jakoba koreniny moa ny teniny zany satria Jakoba miteny raha tratra nke za dia za ndray nitratra ny ozonao dia efa tahoana anaovantsika teknika io fa raha bainy nefa tsy mahita tsony ny masony andao dia avy tokoa ty noho nytorohevitra ny reniny dia lasa tokoa ingara iny ndao ary fa dia ataoko zany dia nanao an'ny pita rehefa tonga teo atero amin'izay ny sakafo fa fampare io lasa amin'izay Jakoba niaraka sady nasiana volon'ondro ny tanana sy ny rehetrarehetra dia tonga teo amin'ny rainy tokoa andiny fa 7 Genesis 27 andiny 7 fito amby roapolo andiny 7 ary Jakoba nakany amin'ny rainy ka nanao hoe rikaky ao ary kosa izy ity aho izy moa ianao anaka ary hoy Jakoba tamin'ny rainy zano Esau zanakao lamatoa efa nanao araka izay nasainao nataoko aho masina ianao miarena dia mipetraka hano izay hazako
mba hitsofako ny fanahy, mba hitsofan'ny fanahinao rano aho. Ary Isaka tamin'ny zanany, anao hoana anaka no dia nalaky nahazo toy izany ianao. Ary hoy izy, satria Jehovahandriamanitra no nampahazo ahy fika be mihitsy a. Tena lainga mihitsy eny ty zavatra natao ty. Iza nampandaingany ty zanany ty? Ny reniny. Dia Jakoba gaka hoe zany mihaza, Isaka gaka zany mihaza zany a. Indraindray tena maraina hariva vao maninona? Vao tonga. Nefa izy vetivety tao dia efa masaka sady ilay sakafo dia efa hoana. Dia tsy enjana ange ilay Jehovahandriamanitra tsika io dady. Sa tsy mila rapida. Vetivety fotsiny dia efa tonga ny sakafo ary mbola masaka. Iza ny nandro anazy ingarainy sa ny reniny? Mbola ny reniny koa nanao ny sakafo. Andiny nomero 20. Ary Jakoba nanatona ny Isaka rainy, ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe ny feony dia feony Jakoba, fa ny tanany dia tanany Esau. Tsy hain'ny Jakoba zany nangalatra ny feony Esau, fa mety mba niezaka ihany izy nanova feo, fa mila mba mianatra manova feo ihany ianao zany raha mba nao fikafika ohatry zany. Dia naheno tamin'ny radio ndray mpandeha le ina moa izy ty le radio misy Andry Côtely Basiry Francis ty RDJ. Dia miresaresaka koa zareo, dia i Côtely moa zany le manao feofeona olona be da be reny, manao feon'ny professeur Zafy, feon'ny Ratsiraka, feon'ny Andry Rajoel sikiraza. Dia zao zavatra nyteneny tamin'izay a, zaho izy miezaka mianatra n'le feon'le Mayoli fa tsy mety haiko mihitsy ny feony hatramin'izao. Iny tena sarotra ianarana mihitsy ny feony ozy izy, fa io tsy maintsy mbola haiko. Nefa za mora ianarana ny feoko raha te hanao ny feoko nareo dia avereny foana hoe tonga diny D. Jereo tsara isaky miteny fa misy hoe tonga diny D. Dia nanaovany madama ty sorta tonga diny D mihitsy ao andamosiny ao koa. Hoe ty ny vadiny tonga diny D. Ny feony ozy izy dia feon'ny Jakoba, fa ny tanany dia tanan'izy, tanan'ny Esau. Andiny 9:20. Ary hoy izy, ianao tokoa moa no Esau zanako. Dia hoy izy, mazava ho azy évidemment, zaho no izy. Ary hoy koa Isaka, ay ary soa eto ny loko ary zato hazany zanako hinanako, mba hitsofan'ny fanahiko rano anao. Ary dia narosony teo ny lony ka dia nihinana izy, ary nitondrano divay izy dia nisotro. Dia tonga amin'ilay perikôpa amin'izay tsika, nitsofony rano amin'izay i Jakoba. Vita ny fitsofan-drano rehetrarehetra, 30. Rehefa vita ny fitsofan'ny Isaka rano an Jakoba, ary vao nidivy Jakoba teo anatrehany Isaka rainy, dia niditra kosa Esau ralany avy niaza. Vita ny fitsofan-drano tao, sahala mitsy teo ny voan'ny Jakoba tao tanàna. Isaka mbola voaria miakatra avy ery ambany antsinanana ary mitondra ny aza rehetrarehetra. Zay vao Esau mbola vao niakatra avy tary avy any amin'ny tanimbary any izy, avy niaza tany anaty ala tany, niakatra mamonjy ny tanàna ery amin'ny tendrombohitra ery ambony ery, manaraka n'iny lalakely iny, manevaka n'iny tanimboangazo, misy tanibomanga iny, misy goavy misy sisiny eny. Dia nanivanivaka amin'iny lalana izy, niakatra hiditra ao tanàna amin'izany tafibozaka daholo, misy setroka mivoaka amin'ny tafibozaka, ny omby mirokatra ery ananiny ery. Isaka ao an-trano ambony fandriana, efa avy nitsodrano. Jakoba natazana ny Esau vao miakatra avy ery ambony ery, tsy mampamanga raha zoko fa efa lasanay ny fitsofandrano tary ianao. Niditra avy any Esau karakara ny sakafo, anolotra ny sakafo an'izay. Niditra Esau ralany avy niaza. Andiny 30. Ary izy koa nanao any-pika nitondra azy teo amin'ny rainy, ary hoy izy tamin'ny rainy, aoka hiarina ny raiko ka hinana amin'ny azany zanany, mba hitsofan'ny fanahinao rano aho. Fa hoy Isaka rainy taminy, ha izy indray moa ianao? Ary hoy izy, zaho no Esau zanakao dada, tena avy niaza, namokatra tsara mihitsy tany, tora kovitra indrindra ny dadany. Dia nanao hoe, fa izy ary le nakahazaka nitondra teto amiko, rehefa nihinanako zany rehetra zany fontsy mbola tonga ianao, ka efa nitsofoko rano izy, eny hotahina tokoa na izy. Raha vao reniny Esau ny teniny rainy, dia nitaraina mafy dia mafy izy ka nanao taminy hoe, mba tsofo rano re aho dia zaho korika ako eo. Ary io rainy,
tonga andralanao nanadoka ka nalasa nitsodranonao dia hoy Esau moa tsy mandeha vany anarany hoe Jakoba efa namingy ana indroa izy zao ny fisikiko efa nalainy ary indro ankehitriny lasany koa nitsodranoko ary koa izy tsy mba nitahiry tsodrano hoava ianao e dia hoe foa neny Esau zany no naviany izy dia hoe tsy ina moa inrakon'izay fiziko inany fa misy dikaninona koa zany fa tonga dia indray meo sakafo aranga dia hoe taon'lany zay fiziko koa tonga eto ndray zongonany Jakoba ndray lasa ndray ny tsodrano le zalahy ino izy tenina efa lasa ny fizikiko zao mbola lasa ny koa tsodrano tonga dia niteraka lolopoto amin'le Esau zay zavatra zay mba tsofirany afa ngava dia anao hoe dia anankiray ihany ny tsodranonao mba tairo ihany aho mba meo ihany ay anao voafa ao fa tsisy intsony fa lasany niteraka inony zay teraka fifankalana tamin'izy mirala inona nataon'ny Esau zao nolazain'ny Esau Genesis 7:20 ny 9:7 ary Esau nanao folentika tamin'ny Jakoba noho ny tsodrano zay nataondrainy taminy dia hoy Esau anakapo efa tombotra ny andro Esau nananikaiky ka dia hamonon'ny Jakoba rahalahy koa lasa fifankalana hatrany fifamonona mihitsy zany vokatrio le fitiavan'ny ray aman-dreniny zanaka amin'ny tanila io zany lesona tokony ho ataontsika ray aman-dreny amin'ny zanaka fa ny zanaka mihitsy ny fifamono rehefa hitany le ray aman-dreny fa hoe tiatiany kokoa ty anankiray ty noho ny anankiray hoe ty halahalako kokoa ty fa ty tiatiako kokoa dia nafarany izay fifankalana amin'ilay zanaka zay amin'ilay ray aman-dreny rotota lasa tonga fifankalana ao amin'ny zanaka koa fofony ain'ny Jakoba amin'izay Esau fa raha toizatsika io tantara io tena problème be tamin'ireo tokantrano reo io toerana izy mivady io fa eto amin'ny fiatomboana fotsiny io dia hitantsika fa tsika moa tsy hiditra lalany amin'izay amin'ny eo amin'ny Jakoba 7:20 ihany teny 9:20 9:70 mantsy azafady Jakoba 7:20 9:70 ary nisy nanambara tamin'ny Rebeka izany tenin'ny Esau zanany lamatoy zany dia naniraka napakany Jakoba zanany faralahy izy ka nanao taminy hoe indro Esau rahalanao mikasa maly nataonao ka amono anao ary ankehitriny anaka arao ny teniko miangah ka mandosira ho any arana dia any amin'ny Labana anadahako ary mitoerany amin'ny andro vitsivitsy mandrapa afaky ny fahatezerany rahalanao eny mandrapahafaky ny fahatezerany rahalanao aminao ka ho adinony izay nataonao taminy dia aniraka aho ka apakanao ary ataoko ahoana no famoy anareo mirahalahy indray andro voatery nisy fisarana atao amin'ny tokantrano voatery nalefa ny anankiray mba tsy sy ny faty olona ao an-tranao nohony izay fisolokiana tsodrano izay fa ny mahagaga amin'izy ity dia izao ho hitantsika rehefa avy eo ny toyny moa